Koa ny voalohany dia zao hoe misaotra n'Andriamanitra lehibe isika namezana an'ity fotoana ity. Efa vita tao daholo na ny poezia na tamin'ny nataony Ray aman-dreny mpitandrina teo na ianareo samy niteny mahalala ny tokony tenenina. Misaotra n'Andriamanitra lehibe isika ary misaotra anareo tonga maro toy izao. Miarahaba anareo zany indrindra fa ianareo avy any amin'ny faritra izay isoloany tena le vice président reo tonga taty nareo. Ty isolo tena n'le olona any ianareo ilaza ty hoe zao ny manjoana ihany. Ary hita fa na dia ny venivelany ary ny any Paris ny atsy amin'ny nosy rarany eo samy matsapa fangirifiriny ny fianakaviany sy ny zanany sy ny vadiny eto Madagasikara. Matory eny milaza any dia voaka mivelatra paritaka eran-tany ny zavatra manjoana Madagasikara. Tena miparitaka hoe tsy mbola nisy firenena toy izao. Zavatra telo ihany no mampahantra firenena. Niaraka ny James Robinson manapahaizana manokana momba ny fitantanana firenena sy ny ekonomia. Dia ozy izy voalohany raha senasana ty ka misy an'ireny tondra-drano be reny nororo-tany rava daholo ny fananan'ilay olona tsisy mihitsy. Zay mahatonga le fantrana. Nasana ty ohatra ny tany Yemen nisy guerre civile niady zareo tany. Potika tanteraka vokatry ny bomba sy ny anna tsisy tsony tsisy azo raisiny. Ary ny fahatelo farany ny tsy fahaizana amin'ny tantana. Rehefa tsy mahay tantana fa finin'ireo dia toy ny nanjoa tamin'ilay vaky teny teo FNDR na amin'ny Front National de la Défense de la Révolution tamin'ny Deuxième République. Tsy mandeha makaiza mihitsy satria finin'ireo daholo. Mahatanjaka ange zany Allemagne zany mahatanjaka ange zany fa ny Allemand dia resaka tamiko itsy izy malina zay hoe mavo anareo dia tena midy atao trano ato ary feziny ny anankiray fotsiny didy rehetrarehetra jereo zay ozy izy vony le tondra-drano iny vetivety kely da farinay satria nahoana satria zay izy miaina miaraka zay le atao hoe intégration régionale. Raha misy zatra manjoantsika tokony tsy jery fotsiny rareo amin'ny sadeka. Tokony afaka manampy atsika izy mitelefone atsika jereo ty olona any atsimo tonga reo dia reo mampita makany amin'ny Nations Unies sy makany an'ireo firenena matanjaka tsika eto amin'ny ongonina fotsiny mihevitra ny tena hoe dia tena mahay atraiza fahaizanao atraiza. Dia zay mahatonga hoe mahatsapy isika rehetra fa tena ilaina dia ilaina ny fionana toy izao. Ary ny fitiavan'i Kristy manery anareo hoe nda hamonjy ny mpiara-belona koa. Solo tena tonga eto dia resahako anareo iza aby ireo olona tonga eto. Nahatsona zany ny antoko politika mpanohatra rehetra manerana Madagasikara. Ny RMDM ao anatin'ilay plateforme RMDM, ny Ray aman-dreny ampanahy reo zareo. Ny syndicat misy syndicat ao anatinareo eo. Ireo vondron'olona sy fikambanana tsy miankina amin'ny fomba fitantanana fahitana ny fomba fitantanana ny firenena. Ny firaisamoron'ny pirenena ny olona ny olon-tsotra zany ny mpanao gazety ary indrindra voamaly misy olo tena ny randrareo maso ivo ao anatinareo ao namena invitation izy dia zarazarainy tany aty hitanao zany izy ao izy no izy sarotiny dia sarotiny ny lehibe ny avy any amin'ny toerana misy azy any dia tiako resana aminareo an'izany hoe ty fivoriantsika ty dia tena mitsiasika indrindra tsika rehetra. Ny vahaolana fa volavolainay sy efa saika tapaka ireo olona ny ara-vory tamiko dia tsy ampy raha tsy mihona aminareo izay raha tsy mihona aminareo dia anao fehi-kevitra tsika efa nisy ary efa fantatra zao hoe zao namatsika ny olona efa nilaza foana hoe zay manana vahaolana fa tsy azo atao ary tsy eken'ireo mpamatsy vola sy mpiara-dia amintsika raha tsy mikondo zay ny atao hoe dialogue national zao ataontsika izao. Tamin'ny Anao Mbampa
na le Madagasikara action plan dia tsy maintsy nisy ny fikonan-doha ny mpamatsy vola ary indrindra sika samy malagasy reo manam-pahaizandreo zay no mahatonga izy hoe natao androany hoy aminareo hoe tsy mendrika ny malagasy mihitsy ny zavatra manjo azy am'izao fotoan'izao na nazava nyzany an'ireo avy any velan'ireo zany mahatonga andreo avy any lareneo fa tena namitina l izy satria mifampiresaka izahay zany mahatonga andreo avy any am-pari milaza hoe zao ve zavatra manjo dia efa laza ny heviny any izy fa anjarantsika kosa zao tsy afaka hijery fotsiny isika fa efa nitendry dia enonareo tsara mifasahiny dia manantena koa anana fasahiny ianareo zay tonga ty hiteny ary hiteny araka le voalaza teo hoe teny mazava tsara teny ampasahina ny teniny marina tsy rano hoe aminareo zao fahantrana sy fijaliana miandro avoaka malagasy zao misonitra isan'andro ny vidim-piainana ka metraika amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy tsy takany ny fahefany vidiny tsony misy amindreo malagasy ireo tsy ny mba mivoatra ihany fa eto andre mivoatra ary tsy mihinan-kanina amin'ny arivo misy andreo malagasy reo mananjanaka manala CP tsy afaka nandefa ny zanany anao examen satria tsy voaloha le vola 250 000 FMG misy andreo malagasy ireo tsisy fidiram-bola intsony fa tena tapaka tanteraka manjaka eto amin'ity firenentsika ity eto Tananarivo any amin'ny faritra ny Ramatahora ny fanampenam-bava ny olona mba ty laza marina ary ireo vahoaka madinika mba mihetsika mitaraina hoe zay tsy manaiky an'ity tamindralahy Moareky feheziny vahiny vitsy anisa nareo mpandraraha manodidina azy ireo niara-toekarena dia zay tiany atao nataony ndray ohatra anankiray fotsiny hoe vidiny menaka na vidiny vary aiza dia zay ny natonga hoe ifanakalo hevitsika hita ary misy indray sasany tokony tany mahambo manambola izy fa tsisy ny zavatra hivitanana tsisy ny zavatra vidina tsy mahita izy manana izy fa tsy mahita vidina mihitsy no ny antony dia anjarantsika koa ny mieritreritra zany hoe tsy misy ny demokrasia eto ty firenena malalantsika ity tsy misy asa na tsy fantatra zao ny définition le démocratie démocratie dia mba fiainonandreo vitsanisana dia ao ary nareo fa anareo daholo ny andro tokony eo amin'ny député anareo zato isan-jato no amin'ny Sénat anareo koa ny fanendrenan'ireo le ACC reo ny ACC zay natao hitsikitsika ivavahana ka tonga eto tsika mila fahasahina hoe aminareo elo tsara ihany ny tenin'ny ray aman-dreny teo hoe président synodal fa 70 lasakaray ozy zany hoe 7 zay le kapoko fa tsy namelana mihitsy fa fitiavan'i Kristy nampanaovana ny asy io dia ohatran'izany tsika lao reo tena ingain'le fitiava-tanindrazana zay fitiavana malagasy sika fa tsy dia ny tombontsoa akorerina ny tombontsoa anao irery nanaovana an'io tena mahita ary mafantatra ary matsapa fa ny avy eny amin'ny faritra tena mamidera anareo makasitaka anareo tena sa mijoro izy nina mahazo azy reo zao tena sa izy dia toy zany ko sika rehetra tokony milaza daholo hoe tena lalàna velona amin'ny firenena eran-tany ny maneho hevitra ny kalamanjana jereo tsara zavatra tsy mifanaraka milaza zao président Macron hoe tokony atao vaccine daholo ny olona dia mivoaka ny olona maneho ny hevitra zay tsy ananareo zany samy mahitaka amintsika tsy maintsy afaka maneho hevitra eto amintsika raha vao mivoaka kely any tamindralahy maninona miresaka aminareo zany mampafantatra anareo ny lalàna velona tokony hisy nahoanany hoe lalàna voalaza zao hoe lalàna tsy azo valozana nydiditsy avoaka valozan-dralahy novainy dia zany ve dia zay le nitenen'ny vice président ny Tuliara tao laza hoe samy manao say patana ve maro anisy averiko tsara maro anisy diso be fa nisy anareo hoe zay 6% nareo fa nareo tena 6% ary matoa azy samy tarika samy mihetsika toy zao efa fantatro dia manaingy anareo rehetra hoe amin'ity fikonan-doha tsy lazao efa manana mivahaolana ho izahay ny tena zavatra resahana fa aloha nareo amoaka dia ampiditsika izy efa avy eo avoa tsara na lazainareo hoe zao no ataotsika
efa azy koa ny avy any La Réunion avy any Paris dia tambatsika ireo dia alefatsika makany a New York ampahafantaritsika an'ireo Nations Unies hoe zao ny zavatra manjoanay dia ahoana ny fijerinareo azy ka nareo izy tsy mametsika ohatry ny any amin'ny faritra firenena hafa ka zay hoe mandeha ny an-dalana raha efa manana statut particulier sao dia verinareo zay rery ary manao an'ity sika manao an'ity zavatra ty a minonareo fa tsy hanaonao foana an'ity a fantatro ary hitako ary tsapany olona rehetra fa ny chef de parti politique mijaly mihitsy noho ny fahoriana misy fiatraikany amin'ireo le chef de parti na parti politique eto Madagasikara atao mihitsy zay mpahantra azy fa nareo milaza marina dia mijoroa ary efa milaza hoe kristiana dia kristianina fa aza miresakaresaka metsara velatihetsero hitan'Andriamanitra ihany ange reny koa aminareo hoe saia mandray andraikitra fa aza vela ho rendrika tanteraka efa tena mijaly ny voaka malagasy saia mijoro isika rehetra avy any amin'ny faritra rehetra avy eto n'ireny vohatra saia mamaky batsilana na zavatra menjady aminareo sy ny zavatra misy saia ary saia mfanakalo hevitra sy mifampilaza ny vaovao tsy afaka ny androso misy ty fireneny ty a raha mitoy ny ohatran'izao hifandinika isika ary amonjy ireo voamiera tsiraray aby misy anareo araka le voalaza eo koa ho an'ny malagasy ho an'ny firenetsika ho an'ireo tapaka sy namana rehetra any velany saia miady hevitra sy mamaky batsila hoe aminareo ianareo a mpitarika ny voamiera tsiraray aby raha misy manahirana anareo a atony efa manana an'izy a dia resahako nareo miaraka aminareo eto a ka tsao mandrakariva zay asoa ny vahoaka fa ny asoa ny tena rery akory ka tsao mandrakariva le izy be tsara velatsika raha tsy zany la zao le izy zay ny tiako resana aminareo tonga maro be toy izao ary ny zavatra resantsika eto hoentinareo mivoaka entinareo miparitaka tsy mampanina mihitsy nahita sasany ary satria zavatra marina tsy azo tovirana no voaka antsika eo vanao ny résolution ntsika zay ny zavatra tiako ambara aminareo koa dia ambarako ary fa misokatra izao fitoanando nasionaly a andinihana ny raharam-pirenena izao